Niarabantsika rehetra ny anaran'i Jesosy Kristy ny fiangonana Kristombasia Madagasikara amin'izao asabotsy 5 ny volana Jolay izay taona 2024 izao. Ampifaliana foana ary no izarana antsika ny rapsodiny fahamarinana izay nosoratan'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Chris Oyakhilome izay filompanorina ny fiangonana Kristombasia manerana an-tany. Ny lohahevitry ny rapsodiantsika androany dia hoe ny fahafantarana ny foniny ray. Ny tenin'Andriamanitra eto dia nalaina tao amin'ny Lioka 7:5-10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fanjanak'olona tsy tonga ahavery ny ain'olona fa amonjy azy. Amen. Ny famelabelaran'ny lelan'Andriamanitra eto dia hoe amin'ny vavaka mitondra fivana indrindra ho an'ny tanànanao na ny firenenao dia zava-dehibe ny mahatakatra tsara ny teny sy ny fahafantarana ny fisainan'Andriamanitra. Diny ohatra ny zavatra mitranga ao amin'ny tanàna na firenena iray izay misy vondrona kristianina mifanakaiky hivavaka satria tsy tiany ny mpitarika ao. Etsy andanin'izay ihany koa misy kristiana hafa izay miara-miasa amin'ny mpitarika io ihany izay mety mivavaka isan'andro mba ahombiazan'ilay mpitarika sy hijanonany eo amin'ny toerany. Na dia azo amarinina aza ny an'ireo manambara fivana dia dininin'Andriamanitra ihany koa ny vavaky ny zanany izay mijoro amin'ny finoana ho an'izany mpitarika izany. Mampiseho ny toetran'Andriamanitra izany, ny toetra amin'ny maharay azy. Mety manantena azy hanao zavatra amin'ny fomba iray ianao fa tsy manao izany izy. Ny antony dia satria hafa ny fisainany, hafa ny fisainan'Andriamanitra. Ny hetsika ataony dia fehezin'ny fitiavany sy ny famindram-pony ary ihany koa ny tanjony. Diny ihany koa ny tranganisy tamin'i Jakoba sy Jaona ao amin'ny Lioka 7:4-10 ka hatramin'ny 4:10. Tafitohin'izy ireo tamin'ireo olona tsy miomana araka ny tokony ho izy nandray ny Tompo Jesosy ka nanontany hoe: Tompoko, tianao va raha hiteny izahay mba hisy afo milatsaka avy any an-danitra andevina azy toy ny nataony Eli? Izany eo amin'ny Lioka 7:4-10. Fa Jesosy niteny mafy azy ireo hoe tsy fantatrareo ny toetrany fanahy izay anareo, fa ny zanak'olona tsy tonga ahavery ny ain'olona fa amonjy azy. Izay ny teny fonosiny Lioka 7:5-10 sy ny 4:10 ndray ary. Dininy izany teny izany: naneho ny foniny iray feno fitiavana sy famindram-po nandritry ny asa fanompoana ny Tompo. Fantany ny tanjony ary nanolo-tena anatanteraka izany araka ny sitrapony iray izy. Tsy miova ny toetran'Andriamanitra, mamindra fo sy be fitiavana tokoa izy. Miasa koa amin'ny fahendrena izy ary mitady mandrakariva izay amonjena ary mitondra ny zanany hifanaraka amin'ny tanjony izay masina. Ny fahatakarana izany dia manampy antsika hankasitraka ny antony tsy hietsehan'Andriamanitra mandrakariva